Efa tomombana ny fandraisana ireo mpiadana amin'ny fanadinana baccalauréat ho amin'ny alatsinainy avy zao eo anivon'ny foibe-panadinana etsy amin'ny lycée moderne Ampefloa izay manana mpiadana hatrany amin'ny 23 fanadidina nangonindrotsy rakotony indray nakansary kosa Kristina Kotodramaga. Ny roso tamin'ny fanomanana ny efitrano izay andraisana ny fanadinana baccalauréat sampana général amin'ny alatsinainy izao ireo tompony andraikitra eny anivon'ny ofisin'ny baccalauréat tamin'ny androany maraina. Tsikaritra teny amin'ny toerana natanterahana ny fanadinana toy ny eny amin'ny lycée moderne Ampefloa ohatra ireo avy eny anivon'ny ofisin'ny baccalauréat. Nambaran'ireo tompony andraikitra ao amin'ny LMA fa mampindrana ny efitrano ary manao izay tsy hampisy olana na ihany koa korotana amin'ny zotry ny fanadinana fotsiny ihany izy ireo. Efitrano miisa 520 araka izany no ampiasaina eny amin'ny LMA anaovana ny fanadinana baccalauréat ary mpiadina 23 no paritaka manerina ireo efitra ireo ka 720 isaky ny efitra izy ireo. Ny andraikitra samy zany androany maraina dia nametraka numéro-ny mpiadana isaky ny bon dia nametraka an'le afisin'ny mpiadana amin'ny anarany eo koa eo ivelany. Ny salle zany tsy azo idirana intsony raha tsy amin'ny alatsinainy maraina dia par contre. Vao mahavita ny asany moa ireo tompony andraikitra ny anivon'ny ofisin'ny baccalauréat dia avy hatrany dia manidina efitrano ary tsy misy mahazo miditra ny ao amin'ny efitrano anatanterahana ny fanadinana. Raha ampitso araka izany vao afaka mijery ny efitrano ireo mpiadana ary ny lisitra eny amin'ny peta-drindrina no afaka hijerevan'izy ireo ny anarany sy ny efitrano iadinany. Raha iverenana dia miisa 5,3 sienal ny isan'ireo mpiadana ny tamin'ity taona ity izay nahitana fiakarany 500.